Ho an'ny lehilahy raha te hanana izany hoe atanjaka tsara mihitsy miaraka amin'ny madama, tsy te harary lohalika, mafy taolana ny lehilahy, dia ireo sakafo amin'ny sisiny anankiroa ireo no tsara ho an'ny lehilahy isan'andro isan'andro, dia ho hitan'ny lehilahy tsara fa atanjaka tsara lehilahy. Fomba ahoana moa ny ahaizan'ny lehilahy rehefa ilay paofa hanetsiketsika tsara ohatran'izao raha ohatra lehilahy araka hoe olona tsy mihinana sakafo ara-dalàna. Dikan'izay izany dia mila mihinana sakafo tsara lehilahy, ireo amin'ny sary amin'ny sisiny rehetrarehetra ireo ny sakafo tsara ho an'ny lehilahy dia mahavita manovokovoka tsara lehilahy, indrindra fa rehefa ilay hoe mipetraka na ilay hoe mandohalika. Ity kotrana ataoko ity dia mitovy ny kotrana kegel ihany, mba hatsara ihany koa ilay nofon'ny taolam-body. Fomba ahoana moa nanokafan'ny lehilahy fehilava eo, na lehilahy ange tsy voatery mitsangana mahitsy ihany koa fa ny dikan'izay mba ahafahan'ny lehilahy manetsiketsika mahasalama ilay taolam-body dia ataovy ny kotrana ohatran'izao ataoko izao isaky ny maraina. Kotrana kegel filazana azy na hoe périnée dia ataovy isam-baraina ilay izy, amin'izay mba hampilamina tsara ny lehilahy ary hahasalama ny lehilahy ihany koa rehefa miaraka amin'ny madama. Ao ve manao mandehandeha ohatra masakanara hozy tsika, alefaso, rehefa zatra lehilahy tsisy olana io, milamina tsara lehilahy. Izay dia mazotoa, mino aho fa hikarakara vatana amin'izay lisany dia rehefa salama lehilahy mahavita ela tsara, milamina ihany koa madama avy eo.